atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raiky atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raiky, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankafalena ankaravoagna no agnanaovana mbola tsara antsika jiaby naizanaiza ny toerana misy atsika ka afaka mitandriny sy magnaraka trany ity radiontsika Faniry Maria ity amin'izao fotoagna izao. Tonga amin'ny fotoana andraisantsika ny vatsim-pagnahy ny tenin'Andriamanitra sy ny fampianaran'ny eglizy eto amin'ny ity onjam-peontsika ity atsika amin'izao fotoana izao, koa asaigny ampitiavagna antsika jiaby agnaraka izegny hatramin'ny farany. Amin'ity alahady tsotra fahadimy mandavantaona taona ha ity dia omeny eglizy loahevitra atsika dia ny hoe ny soa atao levenam-bola. O indrindra antony kira fidirana nalaina tamin'ny Salamo fa 4:9. Andeha isika iankoka sy itsokan'Andriamanitra, mandoalia eo aniroan'ny Tompo nanao antsika, fa izy no Tompo Andriamantsika. Ho apetratsika tokoa eo ampelantanan'Andriamanitra sy eo ambany fitariany izay rehetra ataontsika sy kasaintsika atao amin'izao alahady izao sy mandritra ny herinandro. Ndeha aroraisintsika i Kristy tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ireo vaky teny masina omeny eglizantsika amin'ity alahady tsotra fahadimy mandavantaona taona ha 420 ity sy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Caramarson. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky teny masina voalohany. Boky izay ampaminany. Izao no lazain'ny Tompo, tsy izao va no fifadiana tiako kokoa, ny hizaranao ny mofonao amin'izay nona, sy ny hampiantranoanao ireo mahantra sy ny tsy manan-kidirana, sy ny anafianao izay hitanao miboridana, ary ny tsy hivilianao tsy hijery ny tapaky ny tenanao. Amin'izany ny fahazavanao iposaka ohatra ny fahazavan'ny marina, ary ny fahasitrananao ho tonga faingana, ny fahamarinana ialoha lalananao, ny voninahitry ny Tompo ho vody lalanao. Amin'izany ianao iantso, ary ny Tompo amaly
ianao itarena ary izy anao hoe inty aho. Raha esorinao tsy hoeo aminao intsony ny jioga, ny fanambanana sy ny teny manala baraka. Raha manome ny ainao ho an'ny nona ianao sy mamoky ny fanahy miferinaina, hiposaka ao amin'ny maizina ny fahazavanao, hamirapiratra ohatrany mitatao vovonana ny aizinao. Izany ary ny teny ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Isoratoi ny zanaky ny mazava, ka ny asany mazava, de asa justifaitsy efa hamarinana. Isoratoi ny zanaky ny mazava, ka ny asany mazava, de asa justifaitsy efa hamarinana. Ny sambatra ny olona zay matahotra ny Tompo, mangakelina tanteraka ny didiny. Ny taranaka mamparanity anely eto tany, ho asoavina ny teraky ny marina. Efa nanana sy arena no miavosa ao an-tranony, arahitra tory famarinany. Asafanano miposaka ao anaty Ezipito, ho an'ny olona izay mahitsy fo. Isoratoi ny zanaky ny mazava, ka ny asany mazava, de asa justifaitsy efa hamarinana. Ireo mamindrako sy miantra ary marina, ary zay tsara fanahy mampisambotra. Dia tany ampahitena hitantanana ny asany, ary ezetseo solavaka mihitsy. Olomarina tsarovana amin'ny taona mifandimby, tsy ahorana sy filasana loza. Tsy miantsonga ny fony fa miankina ny Tompo, na azo toky hatrany tsy matahotra. Isoratoi ny zanaky ny mazava, fa ny asany mazava, de asa justifaitsy efa hamarinana. Isoratoi ny zanaky ny mazava, fa ny asany mazava, de asa justifaitsy efa hamarinana. De asa justifaitsy efa hamarinana. Vaky teny masina faharoa. Taratasy voalohany masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina avana, fony ahatonga taty aminareo dia tsy mba tamin'ny teny ambony na tampahendrena no nitoriako ny evanjelin'Andriamanitra taminareo, fa ninia tsy nahalala zavatra afa-tsy i Jesosy Kristy aho taty aminareo, indrindra fa izy voamfatsika tamin'ny azy fijaliana. Ary tampahalemena sy tahotra ary ovitra be no nanantonako anareo, sady tsy mba tampahendrena mampiaiko volana no nampianarako sy nitoriako teny taminareo, fa tamin'ny fanehoan'ny fanahy sy ny herin'Andriamanitra azy ho marina, mba tsy horenan'ny fonareo amin'ny fahendren'ny olombelona fa amin'ny herin'Andriamanitra ihany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, oyaye resine
vinay teny-Janahary ea ankatoa vinay teny-Janahary ea fa teny masigny sy mahery alleluia ya ea Alleluia 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 Oya ye resine teny-Janahary akatwa vinay teny-Janahary fa teny masigny sy mahery alleluia ya ombantsika mianakavany ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany ny evanjely masina ny soratany masinda matio voninahitra ny eo anao ry tompo tamin'ny zanandro zany i Jesoa ny teny tamin'ny mpianany nanao hoe ianareo no fanasiny tany raha ny fanasina no tonga matsatso atao ahoana no afanasina azy indray tsy ho azo atao inona ntsony izy fa dia ariana any alatrano hoetsahiny olona ianareo no fazavany izao tontolo izao tsy azafenina izay tanàna miolona eo an-tampony tendrombohitra ary tsy misy olona mampirehitra jiro ka ametraka azy ao ambanin'ny vato famarana fa eo ambony fanaovan-jiro no apetraka mba anazava zay rehetra ao an-trano oka azava eo masiny olona tahaka izany koa ny fahazavanareo mba ahitany ny asa soa ataonareo ka anomeza ny voninahitra ny renareo zay anan-danitra alleluia alleluia oya ye resinay teny-Janahary ea ankatoa vinay teny-Janahary ea fa teny masigny sy mahery alleluia ya ea Alleluia 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 Oya ye resine teny-Janahary akatwa vinay teny-Janahary fa teny masigny sy mahery alleluia ya izany ary ny teniny tompo diran'eo anao ry Kristy Kristianina ava malala tamin'ny alahady lasa teo dia nandinika manokana ny toriteny teny tendrombohitra isika na ny mazatra sika hoe sambarana valo azo lazaina fa io no sata fanorenana ny vahoakan'Andriamanitra ny fianakaviam-ben'Andriamanitra tahaka ny nanorenana ny tany Sinay nanoloran'Andriamanitra n'ireo teny folo araky namaritasika azy mba anampy isika hitodika ny eto amintsika ihany koa voalohany isika eto amin'ny dioseze miatrika misinoda ary indrindra isika eto Madagasikara miatrika an'izao fiavozana izao ka maniry ametraka lalam-panorenana vaovao ahitany rehetra ny fivelarana ny maha-olona manontolo ahitana ny asambarana ka fampianarana lehibe ho asika ary ny mandinika n'io toriteny eo tendrombohitra io amin'izao sika na isika eto amin'ny dioseze miatrika ny synode na ny firenena miatrika ny concertation nationale ka amin'ny alalan'io teny fototra io eo toritenin'ny Jesoa teo tendrombohitra io dia hitasika ny toe-panahy entisika miatrika an'ireo fivorianareo ry kristianina havana ny fahasambarana valo no alalintsika tamin'ny alahady teo
no sata manorina ny fianakaviam-ben'Andriamanitra ho isika. Modely ho ansika io sata ny fianakaviam-ben'Andriamanitra io amin'izao fanorenana ifotony izao ahatonga asika io ve missionnaire amin'izao keon-dalana eo amin'ny fiainan'ny diocese sy eo amin'ny fiainan'ny firenena izao. Vita batemy aho ka iraina hanorina eglizy tranon'Andriamanitra, eglizy tranoben'Andriamanitra, anavoza asika ny tontolo iainana, anavozana ny tontolo mpiainana ary anavozana ny tontolo mpinoana. I Kristy miarabelona sy miaradalana amintsika ka mivelona eo anivosika, izy no fahazavahana. No alanintsika zany tamin'ny fankalazana nanolorana ny tompo tamin'ny 2 février teo fetin'ny jiromasina, izay moa no mahazatra asika fa araky nanorita asika azy ary nisopesika sara dia i Kristy no banjinina amin'io. Izy Kristy no fahazavahana manilo ny fiainasika ka raha mandray an'i Kristy eo ampelatanasika isika tahaka ny Simeona, fa indrindra isika mandray azy amin'ny communion masina dia isika ihany koa no zary fahazavahana manilo ny fiainasika sy ny an'ireo manodidina ansika ary manambara ny maha fianakaviam-ben'Andriamanitra asika. Ry kristianina havana, manomboka amin'izao alahady fahadimy mandavataona zao ary dia ho alalintsika sikelikely sy velomansika ireo fahasambarana valo nanoroitan'i Jesoa ny fiainana maha kristianina, maha Kristy mpiarabelona, ary araky ny averimberintsika matetika dia sy araky ny hevitra izao tontolo izao zany. Nan'izao tontolo izao dia fanangonana no everina mitondra amin'ny asambarana sy fananana ny voalaza eto. Raha fananana zany dia fananana toe-piainana ahatonga asika ho zanak'Andriamanitra, anahafa asika ny Kristy ilay olombelona feno, ary izay no mahatonga asika anao ny sitrapon'Andriamanitra ka azahoantsika ny asambarana marina. Inona izany toetra sy maintsy ananasika izany, ary zany no tiany evanjely sy ny vakiteny ampahafantarana asika amin'izao alahady fahadimy mandavataona izao. Ho atolotra ny eglizy tokoa ary ho ansika androany ho fanohizana ny fetin'ny ziro fa mivelona ny afatry Kristy isika dia zary fahazavana sy fanasina eo amin'ny fiainasika. Zay no foto-kevitra amin'izao alahady fahadimy izao. Isika no eglizy, isika zay vita batemy no tempolin'Andriamanitra, zay manolotra ny tenantsika amin'Andriamanitra. Ambaran'ny vakiteny voalohany amin'ny bokin'i Isaia mpaminany, zay norenesika teo, zay horenesika ihany koa amin'ny vanim-potoanan'ny karemy, amin'ny fotoanan'ny fivadiana. Matetika dia eversika fa ny fanazana sy ny fanarana ambokin'ny fifadiana ny tena fiainana ary mitondra amin'ny asambarana, satria eversika izay ny fivelomana an'ireo sata zay manambara ny fandraran'Andriamanitra n'izao sy izao, sy zany ny teny folo na ny dekaloga na ny teny fiainana nomen'Andriamanitra tao Sinay. Milaza Isaia mpaminany fa ny fifadiakanina tena izy dia ny ahatonga asika anasoany hafa. Zay ny fahasambarana, zay ny mahatonga asika ho fahazavana sy fanaty. Raha sikaritra asika ry kristianina hava malala dia io ny fototra ny dinika nataosika tamin'ny synode fahafito fijanonana fahatelo, fianakaviana eglizy kely mifanasoa sy mifampisimana ka mikasaka ny soiombona. Ka izay indrindra no tiany vakiteny voalohany androany asongadina, ny tena fifadiakanina dia ny ahatonga asika ahay anasoany hafa, ary zay no lalan'ny fahasambarana. Raha isika tokoa mako manasoa, sy hoe mifady anina ho an'ny tena sikisika, sy hoe fanaovana rezima zany ny fifadiakanina, fa atao aserovana ny hafa ary anasoavana ny hafa. Ary zay ny lazainy Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany, raha tisika asongadina izay ho indrindra Isaia mpaminany. Raha esorinao sy eo aminao soniny zioga ny fanambanana sy ny teny manala baraka, raha manome ny aninao ho aninony ianao sy mamaky ny fanahy miferinaina, hiposaka ao maizina ny fahazavanao
ka mirapiratra ohatrany mitatao vovonana ny ezinao. Izany tokoa ny lalam-pahasambarana raha mahay manasoa ny hafa. Ka mametra-panontaniana ary sika, ahoana ary ny afantarana fa mino isika? Raha mandray an' Jesoa ka manome sy mahafoy ampaharetana ary ao anatin'ny fanompoana sy ny fanatetena, dia zary fanasina sy fahazavany sika eo amin'ny mpiarabelona amintsika. Raha manatanteraka izany sika satria hitondra haina ho an'ireo manodidina sika, dia azo lazaina fa mitondra hasambarana soanao ihany ho an'ireo manodidina anao. Ary zay ny fanehoana fa finoana velona no ananasika. Vokatry ny teny folo tao an-tendrombohitra Sinay izany, ka mbola toizan'i Jesoa tamin'ny fampianaran'ny fahasambarana valo hitasika amin'ny evanjeliny Matio novakiana tamintsika, ary amin'ny toerana maro samihafa no miteny ny fampianaran'i Jesoa mba hanampy asika hivelona ny maha-kristianina sika, maha-kristy mpiarabelona antsika. Azavain'ny Masinday Matio ny tena hevitra ny fahazavana sy ny fanasina, ka anjara sikary no mivelona an'izany amin'izao fiainantsika izao, fa indrindra amin'izao sika manatanteraka ny synode ary eo anivon'ny firenena manatanteraka ny fikaonandoha-pirenena. I Kristy ilay nolazaisika fa fahazavana tamin'ny nankalazasika ny fitin'ny jiromasina dia ambarany evanjelin'io, ka ho indrindra izy, aoka azava eo mason'ny olona tahaka izany koa ny fahazavanareo mba hahitany ny asa soa ataonareo ka anomezany voninahitry ny rainareo zay any an-danitra. Ry kristianina havana, ny zanaky ny mazava zany dia sy misalasala fa zay ao anatin'ny maizina no maro zavatra manembatsembana. Raha miaina ny mahazanaky ny fahazavana isika dia manatanteraka ny marina, manatanteraka ny rariny sy ny isiny, manao ny soa ny hafa zay mitondra amin'ny tena fiadanana marina, ary izay no mahasambatra. Hoy Masindaha-Paoly amin'ny vakiteny faharoa ho an'izay tianatanteraka an'izay voalaza izay. Hoy Masindaha-Paoly, fa ninia sy nalala zavatra hafa sy Jesosy Kristy aho taty aminareo, indrindra fa izy voafansika tamin'ny hazo fizaliana. Izany hoe ho ansika zay mandray ny Kristy ho fiainana, mamansika ny fiainantsika ao amin'ny Kristy sika, mifikitra ao amin'ny Kristy, ka izay fiainan'ny Kristy no zary fiainansika, ka amin'izay ny ataosika rehetra dia sy hoe kobaka ambava fosiny na fitoriana fosiny araka ny lazaisika matetika hoe ny teny manaitra, fa nataony mahasarika izay indrindra ny mahafahazavana sy mahafanasina sika. Araka io afatra teo an-tendrombohitra io ary dia oka ny fiainantsika manontolo ho fiainana manambara fa ray aina amin'ny Kristy sika, zany hoe kristianina, ka manambara ny Kristy amin'ny ataosika rehetra. Aoka koa mba hivelomasika mandrakariva zay fiainana ao amin'ny Kristy izay, ka ny soa zay ataosika dia zary fanomezam-boninahitra ny Andriamanitra. Amin'izay koa ny asa ataosika anasoavana ny hafa, ka anazava ny olona rehetra isika ho fanasina sy fahazavana ho an'ny hafa. Engane isika amin'ny ataosika rehetra mba hanambara ny Kristy tokoa, ka sy ampisalasala ny olona ny fahitany ny finoansika. Zay no somaintsy hibanjinansika mandrakariva ny Kristy, ataosika eo anivon'ny fiainansika mandrakariva i Kristy. Raha fitinina dia izao zay voalaza izay, ry kristianina hava malara, ny fanahafana ny Kristy no somaintsy ho fiainansika, ka ho tahaka ny Kristy mahafoy ary manompo isika, ary zay no mahatonga asika ho fahazavana sy fanasina. Sy maintsy mahafoy ny fitiavatena, ny fialona, ny avinavina, ny lainga zay miteraka ireny fahampiteny ny fiainansika ireny isika, araka ny efa naverimberisika matetika, ka ireny no manapotika ny fifandraisasika na amin'Andriamanitra na amintsika samitsika na amin'ny zavaboary. Mitaky fibebana marina izany, ary mitaky firosona lalindalina kokoa. Io la ilazay ny Masinday Carlo Acutis, ny lalan'ny fahamasinana dia sy fanangonana an'izao sy zao,
fa fanalana an'izay rehetra manembatsembana sy afana miombona amin'ny Kristy. Io lay voalazan'ny masinday Joany Batista hoe aoka i Kristy mitombo ary za miaina. Dikany hoe miaina dia ny fitiavatena no esorina ao amintsika ao. Zay le soustraction, ny avinavina, ny fialonana, ny lainga, ny risoriso, ny fitapitaka, ireny herisetra izay miteraka herisetra reny no esorina ao amintsika ao, ka mahatonga sika anorina teteza mpifandraisana vaovao ka mandrodana kosa ny renirindry fisarahana ireny, ka manjary miova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary, miova ny fifandraisasika samitsika, miova ny fifandraisasika amin'Andriamanitra. Sy midiky zany fa lavorary sika, sy ny lavorary no ambara heto fa ny hoe masina isika. Ny mahamasina sika dia satria ao amintsika lay masina de Kristy. Kristianina isika rehefa masina isika dia ny ataosika rehetra dia mitondra an'izay famasinana zay. Io ny ambaran'i Jesosy raha milaza izy hoe ary sy misy olona mampirehitra ziro ka mametraka azy ao ambanin'ny vato famarana, fa eo ambonin'ny fanaovan-jiro no ametrany mba hanazava zay rehetra ao an-trano. Sy ny falavorariana no tadiavina ary sy ho lavorarinao vinanao viny sika raha mbola mivelona amin'ity tany ity, fa ny fiainansika ao anatin'ny fahamarinana, ao anatin'ny fampanjakana ny rariny sy ny iziny, ao anatin'ny fifankatiavana zay anorenasika an'izay fianakaviamben'Andriamanitra izay. Manofy sika raha mitady zany falavorariana zany, fa ny tadiavina dia isika ho ray aina amin'ny Kristy, ka mitondra ny Kristy, maneho an'ny Kristy, ny ataosika mafoy ho an'ny Kristy amin'ny ataosika rehetra, ary sy indray mandeha ihany fa ao anatin'ny faharetana. Izany no asa fanasoavana lazain'Isaia mpaminany amin'ny vakiteny voalohany. Ry Jesosy Tompo, enao tokoa no an'ny fahazavana, ka ny fahazavanao no manilo anay. Engany izahay anokatra ny fonay aminao, mba ho tempolinao tokoa izahay, ary sy manana hafa itokiny izay hafa sy anao, ary anao voafansika no lalam-pamonjenao anay. Engany izahay ho vonona hifansika aminao tanteraka tahaka ny nataon'ny masindahapoly, ka mizay koa izahay ho zary fahazavana sy fanasina amin'ireo mpiarabelona aminay, ary anao asa soa eo amin'ny fiainanay manontolo, mba fanomezam-boninahitry ny anaranao masina. Aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika, no izoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika, ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny ekolizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.